izany finoana izany ny finoana ara-pahalalana fotsiny ihany. Finoana mety tsara velatsia. Timoty voalohany toko voalohany andininy fahadimy, Timoty faharoa toko voalohany andininy fahadimy. Ny tanjony ny fampianarana dia ny atonga ny olona tsy anana ity finoana mety tsara velatsia ity. Ny reniben'ny Timoty sy Timoty dia nanana finoana tsy misy fiatsaram-belatsia. Le finoana mety tsara velatsia dia mahatonga ny olona mivavaka fa fisehosehoana fotsiny ihany, fombafomba ety ivelany fotsiny ihany, nananany fariseho izy io. Hitandrina fombafomba mpivavahana zay ny anarany tao amin'ny lalàn'i Mosesy izy. Fa Jesosy miteny ny fariseho jamba be tsara velatsia. Mandony fahafolon-karena amin'ny anana sy ny zava-madinika ianareo, fa ao anatinareo misy tsy fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, tsy manana famindram-po, tsy mitandrina ny rariny, tsy mino ianareo. Tatavanareo ny moka fa ny rameva atelinareo. Fariseho be tsara velatsia, mpanamary tena, manao vavaka lavarina, manana rakitra ratsy ao anaty satria tsy niova fo. Hoy Jesosy tamin'izy ireo, raha ty ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Raha misy olona tsy nateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo mahita na miditra ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ho Nikodémosy taminy, ahoana natateraka zany? Mohiditra ny ekipindray indray vahan'ny olona ka ateraka, ianao ve mpampianatra amin'ny Israely tsy malala zany zavatra zany? Gaga venao raha nilazako hoe tsy maintsy ateraka indray ny olona, ateraka ny rano sy ny fanahy, ateraka ny tenin'Andriamanitra, ateraka ny fanahy masin'Andriamanitra, ovan'ny fanahy masina. Raha tsy mivavoy ianareo ka tonga tahaka ny zazakely, tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianareo. Le finoana mety tsara velatsia dia tahaka ny an'ny fariseho, manaraka fomba mpivavahana nefa ny tena dia tsy niova olom-baovao. Jodasy le mpianatry ny tompo tsy nino azy hatramin'ny voalohany, mba tafiditra tao amin'ilay gropy, ilay vondrona ny mpianatra, izany ny fidy anareo rehetra, nefa ny anankiray aminareo zadevoly ary fantatra Jesosy tsy nino azy hatramin'ny voalohany. Mety tafiditra ao anatin'ilay vondrona kristianina ianao no mitambitamby ataon'ny kristianina, ary tsy zay kristianina manambitamby olona mba ho tonga ao am-piangonana mamonjena anao, fa tafiditra ao ianao dia nefa ny ataonao ihany, ny tenin'Andriamanitra tsy ankatoavinao. Le finoana mety tsara velatsia, tsy mitondra fitahina fa mitondra lozan'ny fariseho be tsara velatsia, manadio ny vonika boka ao anaty fenorombaka taolany maty. Diova loha ny ao anatiny vao dioviny ny ety ivelany. Finoana tsy mahavonjy, finoan-draza. Finoan-drazana mety mpanompo sampy le razana, tianao koa mino ny sampy zay nono, dadabe sy ny taranany dia mpanompo sampy fady mivavaka. Zany finoan-drazanao zany tsy avonjy ianao. Raha very ny dadabenao dia ho very koa ianao. Finoan-drazana ohatra mialatsiny amin'ny zanako, za pastera men'Andriamanitra zanaka dia teraka tao amin'ilay fiangonana nisy any zanako, hoy izy hoe dadanay pastera, dia mialokaloko amin'izay izy dadanay pastera. Tena taranaka kristianina hatramin'ny fahazazana izy. Zafokeliko hoe dadabenay pastera
saingy tongako tao amin'ny fiangonana sy ny fanaraha-pomba tao am-piangonana izy fa izy tsy makatao ny tenin'Andriamanitra. Ny finoko tsy finoany zany ny nakatò fa izy tsy nakatò. Hoy ny soratra maso, na aza Daniel, na aza Joba, na aza Noa tsy avontsony zanalahy izy noho ny fahamarinany fa ny tenany ihany ny voavontsy noho ny fahamarinany. Hoy John mpanao batisa tamin'ny jiosy taranaky Abrahama, aza manao anakapoe taranaky Abrahama izahay, manana ny lalàny Mosesy itokina izahay, aza manao anakapoe izany mamoaza fa mendrika ny fibebahana mantsira ny fahatezeran'Andriamanitra. Indro mipetraka amin'ny fotony hazo ny famaky, ko ny hazo eta zay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka tsipy any anatin'ny afo. Andriamanitra mahay manangazanaka ho an'i Abrahama avy amin'ny vato. Ankehitriny maro no mialoaloka fotsiny hoe ity ny fiangonana naoriny ny dadabenay. Pastera tato mantsy ny dadabenay dia akaiky ny misionera, nanao asa soa tato amin'ny fiangonana izy, mpandroso ny kapoka sy ny mofo dia koany mpanara-pomba tsy pakatò ny tenin'Andriamanitra, tsy manatsa ny tenin'Andriamanitra. Finoan-draza mila manandra-peo ny pastera mba tsy hatonga ny sasany itoko hoe tembolon'i Jehova ity, tembolon'i Jehova ity, fetiny taranaka, fetiny taranaka, fetiny taranaka, saingy tsy abebahana ny taranaka, tsy trina ny fahotana, avela isolosolo faty, avela itsetsotetso, avela ivaritoka. So manao hiavana amin'Andriamanitra sy andositra ny fahatezeran'Andriamanitra. Menao toko hoe fiadanana ny eo anareo, tsy misy fiadanana ao an-dratsy fana. Oka tsy etehitra amin'ny finoany hafa ianao fa ny fandraisana ny famonjena tompoko dia miankina amin'ny tsiraray avy. Zay rehetra nandray azy omena hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Raha manaiky an'i Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao ka mino amin'ny fonao fa Andriamanitra nanganazy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao. Mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenako manokana aho, dia le zanako koa mila mandray an'i Jesosy tompo mpamonjy ny tenany manokana, lay zafokely koa mila mandray an'i Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenany manokana. Fa za mietehitra amin'ny finoany hafa fa ianao no mila mino ho an'ny tenanao. Halleluja. Finoana maty Jakoba toko 2:7-7-20 maty ny finoana raha tsy misy asa, maty ny tena raha tsy misy asa, maty takisaniky ny finoana raha tsy misy asa. Finoana maty, finoana tsy miaina, finoana tsy mihetsika, finoana tsy afaka mandray, tsy afaka makatò, tsy afaka mihetsika akatò. Izay lazain'Andriamanitra, ny didin'Andriamanitra, mino aho nefa tsy makatò, mino aho nefa tsy misy profo, mino aho nefa tsy mihetsika araka izay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Diso izay, diso izay, maty ny finoana tsy misy asa. Tsy mahavony zany, porofoy amin'ny asa ny finoanao. Ny finoana zavatra tsy marina. Ao amin'ny Tesalonianina 2:10-12 dia miteny hoe
oelohana avokoa zay rehetra mino lainga izay tsy mino ny maro. Verina kely aho le fatisondalana amofino tsy mino marina ianao. Raha mino zay lazainy tromba ianao havonjy ianao moa zany io fa hoe manao fanompoana ianao dia midina lay fanahy mampianjaka dia milaza hoe zao raha mino tromba ianao tsy voavonjy ianao. Devoly miseho amin'ny endrika ireny. Raha mino ny teny no mpiasa ianao tsy voavonjy ianao. Pisorony devoly ireny. Raha mino piskidy ianao tsy voavonjy ianao. Fandrafisinan'Andriamanitra izany. Raha mino mpanao mazisy eo aka ianao tsy voavonjy ianao. Mpanompon'ny devoly ireny. Raha mino fisikidina ianao sy mpamatatra felatana tsy voavonjy ianao. Mpanompon'ny devoly ireny. Rehefa nino omena rana Eva loza ny hitany miaino ny teny mena rana izy hoy mena rana ano ny voankazo. Ay satana atao amin'ny mena rana. Le devoly miditra ao amin'ny biby mampiteny biby. Raha mamaky ianao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 dia hitanao ny olona nibebaka nanangona amin'ny boky nyodiny nandoro an'izany na dia lafo vidy aza satria niala tamin'ny zava-poana nino n'Andriamanitra izy ireo dia tsy maintsy nandotra izany. Raha misy olona eto te hiala amin'ny trombo hiala amin'ny sampy sy ny tanany sampy mitonanao zay tapao ny hevitra mibeba okembo amin'ny sampy miala amin'ny Andriamanikafo mitidia amin'Andriamanitra. Zany no anafananao amin'ny fahefany maizina amindrananao hiala amin'ny fanjakany Satana ao ny fanjakan'Andriamanitra mba ho sambatra ianao. Iza ary no inonao ankehitriny? Iza ary no inonao ankehitriny? Iza no inonao? Ny devoly sy ny mpanompony sy ny olona amin'ny fanjakany va? Sa Andriamanitra sy ny hirany? Aza miaino ny devoly. Itenena amin'i Jesosy hoe manafana amin'ny ratsy aza mitondra anay amin'ny fakapanahy. Aza vela hiaino ny teniteny mpanompo sampy na ny hirahirany aho na ny hirahira-dala mampandindy mampitonga fihetsem-po ad-dala hira avy amin'ny inspiration avy amin'ny drogue rongony ny famonan-kirany avy amin'ny rongony mahetiny amin'ny fafinaretana mandalo anao mamitaka. Maro zany ankehitriny fitafiny ny britiny mamokatra fitsagatangana favetaventana eran-tany. Ny kasetiny reny tsy tokony ampidirinao amba kristianina anao fa dio endriky ny ratsy rehetra ho afaka mitana ny devoly ianao ary tsy mila ny irapira filazantsara akataka izany fietsika izany entiny lalana mankany an-danitra. Vitsy ny mahita ny lalana sy afaka miditra ao. Finoana tsy mahavonjy, finoana tahaka izay ananan'ny devoly. Devoly eny manam-pinoana koa e. Ao amin'ny Jakoba toko 2:7-10 eo andininy eo miteny ianao mino fa raha ihany Andriamanitra, ny devoly koa mino ka dia mangovitra. Ny devoly eny mahalala an'Andriamanitra, fantany fa misy Andriamanitra, mahalala an' Jesosy ny devoly.
zao ny tenin'ilay demoniaka raha noroany zanatsika fantatro Jesosy fantatro Paoly fa ianareo mba ho iza ny teny mihitsy ny devoly fa fantatray Jesosy ary marina zany fa raha tonga taty ambony tany Kristy Toriteny tao amin'ny sinagoga ao marika zay nisy fanamaloto tao dia ny tena ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra avy andringana anay alohan'ny fotoana va ianao ao amin'ny marika toko 15 ditatsika mihitsy fa lay demoniaka olona tala azo ny devoly zay tsy azo fiaizana ny tetitety teny natory teny amin'ny fasana tsy zavatra azo natao Jesosy tonga andravany asan'ny devoly raha fa nandalo teny Jesosy tena lalasan'ny devoly dia tonga teny azakazaka ny azakazaka ny devoly teny akoka takreny mpivavaka mikoka ianao ny zanak'Andriamanitra avy andringana anay alohan'ny fotoana va ianao aza mamelanay mba hiditra amin'ny kisory dia ny fona tamin'ny devoly reto devoly mivavaka devoly miakohaka devoly miantso ny anara mampiasa anaran'i Jesosy fa ny devoly tsy mibebaka devoly tsy miova fo devoly tsy manamasy tena dia maro be ny olona manao tahaka ny devoly ankehitriny Jesosy zanaky Maria Jesosy dimirana fa izy tsy miova fo akory mbola piano tenatsy titoka mpivarotoka mpivarotra rongony mpanao asan-jola mpamony faty tsy miraharaha fa dia manjanaka lehilahy misolosolo faty manitsakitsika ny didin'Andriamanitra manao tahaka ny biby miteraka eto mamela zaza dia lasa indray miteraka eto dia mamela zaza dia miteraka eto dia mamela zaza miteraka fa tsy mandray andraikitra famelomany zay naterany lehilahy tsy matahotra n'Andriamanitra mpanimba fiainan'olona efa manao azy mivavaka finoana tahaka ny ain'ny devoly malala hoe Jesosy malala hoe tenin'Andriamanitra malala mikoaka saingy tsy mivofo mbola manohatra n'Andriamanitra malakakity mangataka amin'Andriamanitra isika hiala ny zany finoana tsy mahavonjy zany tsy isy na iray amin'izay triko teny eto ka anaiky animba ny fanahany sy ny tenany nanao zay afaniny devoly amin'ny fitoerana amin'ny finoana tsy mahavonjy tongeto zay mba tonga anao andray finoana mahavonjy halleluja teboka fahadimy finoana mahavonjy ity ny finoana tena izy finoana andraisana ny fahasoavan'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika misy ny finoana mahavonjy halleluja finoana andraisana ny tena fahasoavana efa nambarako taminareo maly ny sombotsombony finoana ahitana fitia amin'Andriamanitra izy ty finoana omen'Andriamanitra valosoa finoana mahatonga n'Andriamanitra hiasa ao antsika amin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina finoana mahampita ny herin'Andriamanitra eo amintsika ary ny herin'Andriamanitra no hanome zavatra rehetra ilaitsika eo amin'ny fiainana halleluja rehefa mitonga ny finoana dia ho raisinao ny herin'Andriamanitra ikorina amin'ny vatanao ny herin'Andriamanitra satria ny filazantsara herin'Andriamanitra famonjena zay rehetra mino lay herin'Andriamanitra anala ny zavatra rehetra napetaka ny devoly amin'ny fiainanao na fahotana na aretina na ozona na famoisapo na tsy fahitantory na fikorotana-tsaina na tsy fambiasana eo fiainana ny herin'Andriamanitra zay ahasitrana anao hitondra fahafahana ka na ny fivotosana teo aminao azy dia hiala izany finoana mahavonjy finoana mahavonjy finoana tena izy
finoana tena ilaina, tena irina tian'Andriamanitra ananatsika. Tiako anananao satria tiako ianao. Halleluja. Minoan Jesosy tompoka evonjeny ianao sy misy zavatra maromaro tonga eo amin'ny olona manana ity finoana ity finoana ity no mahatonga azy anaiky fa Jesosy ny tompo. Raha manaiky an Jesosy tompo amin'ny vavanao ianao dia hovonjena, amin'ny vavanao anekena azahoana famonjena. Ity finoana ity dia mitarika ianao anaiky fa Jesosy zanak'Andriamanitra dia tompo sady Andriamanitra. Mahatonga anao anaiky fa Jesosy mpamonjy ianao. Mpamonjy niteraka ho anareo anio an-tanànan Davida dia Kristy tompo. Fony voateraka Jesosy dia zany ny tenin'ny anjely. Ianarany atao Jesosy fa izy namonjy ny olo afaka amin'ny faotany, zany ny fanambarany anjely. Efa tonga Jesosy dia niteny manao hoe ny raha anao tsy anameloko an'izao tontolo izao fa hamonjy an'izao tontolo izao. Izao ny vavahady, raha izao ny dirany olona dia hovonjena izy. Tonga aho hitady sy hamonjy ny very. Izy aminareo manana ondry zato ka very ny anankiray ka tsy metraka amin'ny 750 ka hitady ny anankiray izay very mandra-pahitany azy. Ary efa hitany iny dia ataony eo an-tsoriny dia miteny amin'ny sakaizany izy, mety ny mifaly sy miravoravo fa hitako ilay ondry very. Mihoatra lavitra anao izany ny fifalian'ny lanitra amin'ny mpanota ray izay mibebaka. Tonga eto izay mitory ny filazantsara ny famonjena, mitady ny ondry mani iverinao amin'ny valan'Andriamanitra. Jesosy mamonjy. Matoky izao teny izao i Paoly, tokony ekena amin'ny fakasitrana rehetra tonga tetỳ ambony tany Kristy Jesosy. Hamonjy ny mpanoto. Za novonjeny, za zay mpiteny ratsy, za lohan'ny mpanoto novonjeny. Ao am Jesosy ny fanafana tamin'ny lalàn'ny ota sy ny lalàn'ny fahafatesana, zay tsy hainy lalàna fa hainy fahasoavan'Andriamanitra.